Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika manomboka eto. Barea-ny Madagasikara hanomboka rahampitso ny fampivondronana ho an'ny Barea-ny Madagasikara izay hanomana ny lalao miverina amin'ny RD Congo izany izay ho tanterahana eto amintsika. Eo ihany koa ny fanomanana ny Kosafa ho an'ity taona 2024 ity. Mpilalao raika amin'ny telopolo natsoin'ny mpanazatra Frank Rajonarsamba sy ny ekipa teknika miaraka aminy hiatrika ny fampivondronana manomboka rahampitso any Kariao ho an'ny Barea-ny Madagasikara. Barea izay manomana ny andro 5 fifantsanana andehanana amin'ny kanina 17 ao amin'ny vondrona B. Lalao izay andraisana ny ekipa pirenen'ny RD Congo ny 5 Jona ho avy izao any amin'ny kianja arabe mananjara Mahajanga. Izany dia hitohy amin'ny fanomanana ny Kosafa 17 atao any Namibia ny 12 ka hatramin'ny 15 volana Jona ho avy izao. Na dia efa tsy tafita intsony amin'ny kanina 17 aza moa isika malagasy dia toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra lehibe ao amin'ny FMF raha ny nambaran'ny Frank Rajonarsamba ny tsy maintsy dedavana fandesena amin'ireo lalao roa ambiny sisa. Aronan'ny fionana amin'ny RD Congo io mantsy dia andeha hanafika ny Angola ny Bare ny volana septambra ho avy izao. Marihana fa mpilalao 17 avy eto toerana miampy mpilalao 4 avy any ivelany no andafitra ny Barea amin'ity indray mitoraka ity. Anisan'ny tsoavy hiatrika ireo fifaninanana roa ireo i Dafe Faneva Ima Carolus Ariabel Yanise. Toraka izany ihany koa dia tsy voantso injiva taorian'ny sazona voakan'ny ekipan'ny Knapsa Sport ho azy. Misy amin'izy ireo moa no mbola maratra raha mbola tazomin'ny klubany amin'ny lalao izay ataony any ivelany kosa ny sasany. Tsaivina fa mitahana ny larana afara ny vonjomaika ny Barea ao amin'ity vondrona B misy azy ity. Larany voalohany kosa RD Congo manana isa 7, faharoa Centrafrika manana isa 7, fahatelo Angola manana isa 4. Ho an'ny Kosafa 17 indray kosa dia iray vondrona amin'ny Seychelles, Zimbabwe, Swaziland ny Malagasy. Raha toa ka tafavoaka ao amin'ny vondrona io ny Malagasy dia ifandona amin'ny Zambia eo amin'ny Manasadalana. Fatara ireo mpilalao raika amin'ny telopolo natsoin'ny Frank Rajonarsamba sy ny ekipa teknika miaraka aminy. Mpiantsatokazo Edi Bastia avy ao amin'ny LGK Plus, Chrétien avy ao amin'ny Asadema, Ibot avy ao amin'ny Adjesaya. Vodilarana afovoany no ahitana ny Mam Gervais, JS Saint-Péroise La Réunion, François avy ao amin'ny Tana Formation, Jean Martin avy ao amin'ny FC Zanakala, Tately avy ao amin'ny AS Sadema, Tanjona mbola avy ao amin'ny FC Zanakala ihany ary Tahina avy ao amin'ny Knapsa Sport. Ao amin'ny vodilarana kavanana kosa no ahitana ny Toby avy ao amin'ny Knapsa Sport, vodilarana kavia Afeno avy ao amin'ny Knapsa Sport, Isolmoto avy ao amin'ny LGK Plus, Zenit avy ao amin'ny Adjesaya, Irakiraka Piaro Joan Paul avy any France, Dina Tana Formation, Mik à Knapsa Sport, Roujbe Adjesaya, Yant Pro Adjesaya ihany. Ao amin'ny irakiraka mpanafika kosa no ahitana ny Rinjala avy ao amin'ny Knapsa Sport, Florent AS Adema, Bour avy ao amin'ny AS Adema ihany ary Dino avy ao amin'ny LGK Plus. Any amin'ny irakiraka kavia no ahitana ny Elefoni avy ao amin'ny Tana Formation. Any amin'ny lohalarana no ahitana ny Fabrice avy ao amin'ny US Sainte-Marie La Réunion, Avoave Paulin CSC avy any Algérie, Nono Knapsa Sport, Kassa AS Adema, Jimmy Simori Knapsa Sport, Bela LGK Plus, Tsonts Charles avy ao amin'ny TTF Ambanja ary Tina Ronald avy ao amin'ny Prescoï Fianaratsoa.